faly miaraba tomboko vavy sy tomboko lary misaotra anareo ny safidy anaraka ny tolotra sy tinady amin'izao talata alina izao. Araka ny efa nampanantenaina tamin'ny heriny dia afantotsika manontolo momba ny fiavian'ny Papa Francois eto Madagasikara ny fandarana anio. Dia ho tonga eto ny Papa Raimasina ary dia iverina fa rariny hitsiny ny iresahana mahakasika an'izany. Afakely koa ny fandarantsika anio satria anambahiny mivantana ny tolotra sy tinady amin'ity anio ity. Ihaja Ratsimbazafi mpiara-miasa ato amin'ny televiziona malagasy ihany. Miraba Ihaja. Miraba tsara voajanahary ary miraba tsikerery koa izay manaraka ny fandarana tolotra sy tinady. Mampatsiaro ny hebdomasy Ihaja? Ia, tamin'ny hebdomasy tany amin'ny taona 7 ka hatramin'ny 7 ny fandarana ny rahantsika eto amin'ny televiziona malagasy. Ia, zao le tafarakitsika sy Ihaja, mahafinaritra. Fanontaniana voalohany aloha Ihaja, izay mahalala tsara ny mahakasika an'izany hoe fivavahana katolika, ny fiketrahana masina sy ny sisa. Inona ny mahasamihafa ny antsoina hoe fiketrahana masina, Saint-Siège sy ny hoe Vatican? Ny mahasamihafa ny Saint-Siège, fiketrahana masina sy ny Vatican dia ny Saint-Siège dia ilay hoe fa efa mpitondram-panahin'ny Papa izay entiny mitondra ny mpino katolika eran-tany. Efa mihoatra ny arivo tapitrisa moa ny mpino katolika amin'izao fotoana izao. Fa ny Vatican kosa dia ilay tany 420 hektara fanjakana izy io. Niorina tamin'ny taona 720 ka ny Vatican dia ilay tany sy vatatrano, bazilika, misy fasana, misy akademia, misy musée. Io karazany hoe fitaovana tany support matériel ahafahan'ny Saint-Siège, ahafahan'ny fiketrahana masina, zany hoe ny Papa sy ireo mpanotrona azy mitondra ny fiangonana ary koa mitondra ny état de la cité du Vatican sady mifandray amin'ny firenena rehetra. Talohan'ny nipetrahan'ny fiketrahana masina tao Vatican, taizary zany ny fiketrahana masina talohan'ny 1929. Ny fiketrahana masina moa zany tena ny atomboany araka ny fotom-pampianarana katolika dia nanomboka tamin'ny Masindahy-Piera. Tamin'ny Masindahy-Piera tonga tany Roma sy Masindahy-Paoly dia tany antranon'olona no mipetraka. Marobe Linus, Crispus, tany antranon'olona tsotsotra tamina nosy kely anankiray hoe Transtevere zay ao Roma izy io. Zany hoe mbola tsy nanana trano zareo fa karazana ohatrany hoe fikambanana fotsiny ilay kristiana tamin'izay dia ny fiketrahana masina hoe Masindahy-Piera sy ireo olona vitsivitsy izay nitondra ny kristiana tao Roma, iny ilay fiketrahana masina. Nanomboka tamin'ny andron'ny empereur Constantin dia ny empereur Constantin namela malalaka ny fivavahana kristiana fa tsy nisy tony ilay fanenjena ohatrany tamin'ny andron'ny empereur Néron sy ny empereur Dioclétien. Dia nanomboka tamin'ny andron'ny empereur Constantin dia tao amin'ny lapan'ny Latran. Io lapan'ny Latran io tranona mpanankarena Romanina efa tany alohan'ny Kristy izy io no nahorony fanjakana nalain'ny Néron ankeriny satria ilay tompony Plautius Lateranus tratra tamina fanonganam-panjakana, fiokoana hanonga-panjakana dia nosamboriny Néron i Plautius Lateranus dia nahoriny ny fananany Lateranus. Dia rehefa avy eo lasa fananam-panjakana dia ny empereur Constantin no nanomeny lapan'ny Lateranus ho an'ny kristiana tamin'izany fotoana izany. Dia nanomboka nipetraka tao tamin'izay ny fiketrahana masina. Io lapan'ny Lateranus io ilay nitsotsika ankehitriny hoe Palais du Latran, nanaovana ny fifanekena tamin'ny 720. Dia nipetraka tao amin'ny lapan'ny Latran ny fiketrahana masina hatrany amin'ny andron'ny empereur Constantin, zany hoe teo anelanelan'ny taona 700 ka hatramin'ny 700 tamin'izay fotoana izay izy no nifindra tao amin'ny lapan'ny Latran. Dia tao izy hatramin'ny 1307 tamin'izany fotoana izany nisy korotana tao Roma. Dia lasa ny fiketrahana masina nifindra any Avignon any Frantsa tany Vaucluse. Dia tany Avignon ny fiketrahana masina hatramin'ny 707 ka hatramin'ny 770. Taorian'izay izy dia nifindra tsikelikely niverina ny Roma. Dia nanomboka tamin'izay izy no nonona teny Vatican, teny amin'ny lapan'ny Vatican amin'ilay hoe Palais Apostolique. Fa ny tsara homarina fotsiny momba ny Latran dia tao nisy ny fiangonana katolika voalohany indrindra, ny fiangonana basilikan'ny Saint-Jean de Latran. Io ny basilika voalohany ary io ny katedralin'ny Papa. Fa ny any Vatican ny basilikan'ny Saint-Pierre dia ilay antsoina hoe basilika patriarcale. Dia nanomboka teo amin'ny 700 teo ny fiketrahana masina no nitoetra teny Vatican
hatramin'izao androntsika izao. Fa mbola tsy nahazo ny tena le hoe fanjakana maly eo tena azy izy raha tsy taty amin'ny 720 efa nanana fanjakana maly eo tena izy satria raha iverenantsika kely ny faharavany empira romanina tamin'ny 770 dia nikorontana ambony ambany Italia tamin'ny fanafian'ny barbarianina dia rehefa avy eo ny papa sisany ohatrany hoe ray aman-dreny sisany antsapazany vahoaka tao Roma. Ny tanàna ny Roma tamin'izany fotoana izany tamin'ny andron'ny empereur Auguste sy ny empereur Adrien ny ohatran'ny ray tapitrisany mponina tao Roma. Fa rehefa tonga ny invasion barbara nisaritaka ambony ambany zara raha hampy roa alina sisany mponina tao Roma fa lasa nandositra ny ankamaroany. Dia ireo ny papa sisany ohatrany hoe ray aman-dreny azo ny antsapazana dia lasa ny tombo laza sy fahefana ny papa tao anatin'izay. Dia avy eo Italia ny zarazara ho fanjakana be dia be, Toscane, la Sérénissime Venise, Lombardie, Piémont Sardaigne taty aoriana, Royaume des Deux Siciles mandrapiray indray tamin'ny 790. Fa tao anelanelan'izay dia nisy fanjakana maro be dia ny papa tao Roma mbola tsy tena hoe ny fiketrana masina tao Roma tsy tena hoe mbola nanana fanjakana maly eo tena fa nisy korontana tany Italia tamin'ny taona 570 teo eo. Dia ny mpanjaka tany Lombardia no somary nisy fanolanana tamin'ny papa. Dia tamin'izany fotoana izany natolotry ny Pépin le Bref mpanjakan'ny Frantsa, mpanjakan'ny Royaume Franc moa tamin'izany fotoana, mbola tsy la Frantsa fa mbola Royaume Franc. Pépin le Bref no nanolotra ny i Roma sy ny faritra manodidina azy eo amin'ny mitovitovy halehibe amin'ny faritanina Antananarivo. Io nomeny Pépin le Bref ny papa Étienne faharoa tamin'ny taona 917. Dia nanomboka tamin'ny 917 no nitsangana ilay antsoina hoe état pontificaux na patrimoine de Saint-Pierre na état de l'église. Dia io état pontificaux io tamin'ny 756 ka hatramin'ny 720 ka zany hoe teo amin'ny arivo taona mahery teo. Dia tamin'ny 720 tanteraka ilay fampiraisana indray an'i Italie dia natsangana ho mpanjaka i Victor Emmanuel faharoa. Dia rehefa nitsangana ny fanjakana italiana dia foana ny état de l'église, ny patrimoine de Saint-Pierre. Dia toeram-ponenana sisany hoe nipetrahan'ny papa teny Vatican fa tsisy tsony ny fanjakana. Fa natao anatin'izay teo anelanelan'ny 720 ka hatramin'ny 727 nanaovana ny accord du Latran, ny Saint-Siège izay nonona tao Vatican dia nanana fifandraisana diplomatika lalandava tamin'ny firenena hafa ary nisy aiza firenena anankitelo ny Empire de Corée. Mbola tsy nozanahany Japon i Corée tamin'izay fotoana izay fa mbola naleo tena ary mbola anankiray fa tsy anankiroatriny amin'izao. Ny Empire de Corée sy ny Empire d'Éthiopie ary ny Empire de Chine, mbola empire koa i Chine fa mbola taty aoriana ny révolution nandro Mao. Ireo firenena telo ireo tao anatin'ilay 50 taona, 80 taona izay nikiatonan'ny Saint-Siège tao a Vatican nanokatra fifandraisana diplomatika tamin'ny Saint-Siège. Angamba ho toizantsika rehefa avy eo iaja ny resadresaka mahakasika ny manodidina ny Saint-Siège sy ny fanjakan'ny Vatican fa andeo aloha arahantsika ity fanadihadiana fohifohy ity izay mifandraika amin'ny zavatra niresahana teo ihany dia miverina eto amin'ny plateau indraytsika. Tahaka izao no tanànan'ny Vatican, quartier iray ao Roma. Tsy mirefy afa-tsy 440 hektara izy ary tsy misy mponina afa-tsy 1000 monja. Ankoatr'ireo olona mpiasa isan'andro mivoaka sy miditra ao amin'ilay tanàna. Tamin'ny taona 720 no lasa fanjakana i Vatican itoeran'ny fiketrahana masina Saint-Siège. Tamin'io taona tokoa mantsy no vita ny fifanarahan'ny Latran, accord de Latran, na lasa fanjakana any Vatican. Fifanarahana teo amin'ny gouvernemanta italiana nosoloany Mussolini tena sy ny paparay masina tamin'izany Pi faraky amby folo. Teo ary vao tena marim-pototra sy maro-toerana ny fiketrahana masina. Ny papa no filohampanjakan'ny Vatican, fanjakana mahaleo eo tena ekeny zao tontolo zao, na dia tsy mambra ny firenena mikambana azy izy fa mpanara-maso fotsiny ihany. Fanjakan'ny Vatican izay
mifandray ara-diplomatika amin'ny firenena marobe mba tsy ilazana hoe ny firenendrehetra eran-tany. Tsy ambasady no anarana ietsoana ny solotenan'ny Vatican any amin'ny firenena ivelany fa nonciature. Nonce apostolika kosa no anarany solotenan'ny fiketrahana masina aty ivelan'ny Vatican. Mitovy amin'ny asana ambasady sy ambasadory ihany ny nonciature sy ny nonce apostolika. Ho antsika eto Madagasikara dia etsy Ivandry no misy ny nonciature. Fa ny solotenan'ny firenena iray ao amin'ny fiketrahana masina kosa dia ambassade près le Saint-Siège no fiantsona azy. Ny antsika malagasy zao dia ny ambassadortsika ao Paris no sady ambassadeur de Madagascar près le Saint-Siège. I Vatican dia toerana natao anatanterahany fiketrahana masina tarihin'ny papa ny iraka ara-panahy amin'ny mafoloan'ny Eglizy Katolika eran-tany azy. Ny fanjakan'ny Vatican manome ny filan'ny papa amin'izany iraka izany, na io fitaovana na io vola. Raha tsorina izany dia fitaovana hoentin'ny fiketrahana masina fotsiny ny fanjakan'ny Vatican. Inona ny fidiram-bolan'ny Vatican? Maro de maro. Voalohany aloha dia nahazo indemnisation i Vatican vokatr'ilay fifanarahany Lateran, vola be amina milliard de lira no azon'ny Saint-Siège avy amin'ny gouvernemanta italiana. Fa fidiram-bola maro be hafa ny ho an'ny Vatican toy ny fanomezana na don avy amin'ny mpino sy eglizy maro be eran-tany, ny rakitry ny mpino, manana banky i Vatican ary manao petrabola na plasma any amina banky goavana sy orinasa goavambe maro ary matanjaka any amin'ny firenena maro. Manana trano maro be aofako ao Roma i Vatican, satona ny fotsiny ihany reo fa ny tena mitantana ny ziomo dia ilay antsoina hoe IOR. Ohatrinona ny teti-bolan'ny fanjakan'ny Vatican? Mystère io zanako hoy ny opera izay. Ny azo antoka dia fanjakana isan'ny matanjaka indrindra eran-tany i Vatican. Mandray karama ve ny papa? Tsy mandray karama izy na dia filoham-panjakana aza ary toto-trasa isan'andro vako zao, fa kosa mahazo mitantana tahiry manokana fonds spécial ny papa. Eo amin'ny 500,000 euro eo io tahiry io isan-taona. Izany dia entiny manao asa soa, manampy ny sahirana, manampy ny mahantra, manampy an'ireny mpitsopinenany ireny ary firenena maro no anatanterahany izany. Nandalo fotoana maizina kolo i Vatican tany amin'ny taona 770 tany raha vao osopotaka ho nisy fanodikodinam-bola goavambe tao amin'ity fanjakan'ny Vatican ity. Fanodikodinam-bola, famotsim-bola, voapanga mihitsy i Vatican fa ny iray tendro tamin'ny mafia italiana tamin'izany ary ny tena loza dia hoe tafiditra tamina vonon'olona nataon'ny mafia tamin'izany fotoana izany. Scandale financier goavana be nitranga tamin'izany, any amin'ny 600 millions de dollars ny resaka matsy. Taty amin'ny andron'ny papa Benoît faha-12 vao niravina ny raharaha 12 ny taona tamin'io. Fa ny papa Francois kosa dia nanitsy lalàna maro be momba ny fitantanam-bola ao amin'ny fanjakan'ny Vatican. Ny papa Francois izay tena miorina amin'ny resaka fitsitsiana, fangaraharaana, fitantanana mazava, ireo no napetrany ary dia mazava loatra izay maha-jésuita azy koa. Papa mobile, mampiavaka ny papa ny fiarakodia mitondra azy, amboarina manokana, asiana fitaratra tsy laitram-bala sy grenady, maromaro ny papa mobile, miovaova arakaraky ny firenena tsy dihiny. Samy manome papa mobile avokoa ny firenena izay mahavita sy manan-katao amin'izany. Tany Filipina ohatra dia nomendry zareo Filipianina Jeep sy Isuzu D-Max izy. Tamin'ny fitsidihan'ny tany Etazonia
dia nahazo jip izy saingy nolaviny fa lay Fiat 500L no nampiasainy. Tany Korea Atsimo dia Kia no noentin'ny papa. Tany amin'ny JMJ tany Panama farany teo dia Ford Ranger XLT no nitondra azy. Ary manana Hyundai Santa Fe koa ny papa izay azony tamin'ny 2014. Amin'izao diany eto amintsika eto Madagasikara zao moa dia ny Mazana 2 marika Karenjy vita gasy no hitondra ny papa, tahaka ny nitondra any Jean Paul II ihany 30 taona lasa zay, fa vaovao le fiara amin'izao io Tantara kely momba ny papa mobile ihany. Nomeny ny mpamboatra fiara Lamborghini fiara raitra antsoina hoe Huracan ny papa Francois tamin'ny taondasa. Nolaviny anefa ny fiara fa naleony natao lavanty. Ary lafo 715 000 € ilay Huracan nomeny Lamborghini azy. Vola azo io dia nalefa ny papa Francois namatsina fanarenana tanàna iray any Irak ravan'ny ady ny ampahany, fa nisy ampahany tamin'ny vola koa natolony ho an'ny fikambanany mpivarotena ao Italia. Ny papa mobile dia mitondra ny laharana SCV1. Ny SCV dia hoe Stato Città de Vaticano, zany hoe ny fanjakana ny tanàna ny Vatican. De le 1 moa zany dia voalohany amin'ny fiarakodia ao amin'ity fanjakana Vatican ity. Fotsy ny lokon'ny plaky ary mena kosa ny soratra. Iverenantsika kely i Vatican. Vatican dia trano maro be manatantara avokoa no ao aminy: fiangonana, basilike, musée, akademia, trano Raphaël, ny chapelle Sixtine zay naorin'ny Michel-Ange, ny fasan'ny Masinda-Pierre sy Masinda-Paul, ny fasan'ireo papa ny fandimby, ny kianja ben'ny Saint-Pierre sy ny sisa, akoatra ny zaridaina mahavalalana, mahasarika mpino sy mpizahatany antapitrisana isataona, tsy mizahatany fotsiny fa dia manao mitady fahasoavana ara-panako ny olona. Ny tsara ho fantsatra vitsivitsy momba ny fanjakany Vatican: tsy demokrasia ny miatrany Vatican fa monarchie absolue. Ny papa no filoham-panjakana fa misy koa ny filohan'ny gouvernorat sy ny filohan'ny commission pontificale. Ny vola euro no miasa ao Vatican ary i Vatican dia afaka manota vola vy madinika misy ny sarin'ny tanàna. Ny papa ray masina dia sady evekany Roma ihany koa. 220 monja no isan'ny andininy ao amin'ny lalam-pandroenan'ny fanjakana Vatican. Tokana moa ny tanjon'ny fanjakana dia ny iraka ara-panahy. Zany sy zany ny fanjakana Vatican misy ny fiketrahana masina, na ny Saint-Siège, na ny Santo Acedo, na ny Heilige Belagerung, na ny Olisi. Fomba fiantsoana azy daholo zany amin'ny fiteny samihafa, fa ny antsika marana anazy dia ny hoe tonga soa papa, mpamafy fiadanana sy fanantenana. Zay zany ny mahakasika ny fanehoana amin'ny ankapobeny ny fiketrahana masina sy ny fifandraisany amin'izany hoe tany Vatican izany. Iaja za te antany eny aja hoe anamafy tia mifandarana hoe tolotra sy Tinady resaka ekonomia manana tsy misy famokarana zany any Vatican, tsisy hoe io misy usine, misy miodina ny misy arenakibon'ny tany ya tsy misy izy amin'izao fotoana zao satria 420 hektara zany trano nao dia ny zavatra vokatra ao ngamba dia ny zaridaina. Zaridainan'ny Vatican, voninkazo tsara tarehy ao amin'ny zaridainan'ny Vatican, fa tsy manana hoe loharano-karena itsony ny état de la cité du Vatican. Tamin'izy mbola hoe patrimoine de Saint-Pierre, mbola état pontificaux zay nandrakotra ny efa Italia, dia nisy hetra ohatran'ny fanjakana rehetra izy nandray loharano-bola, loharano-karena tamin'ny tany sy ny vahoaka iadidiny. Fa zao tsy misy afa-tsy 420 hektara. Fa rehefa tonga ny fifanekena tamin'ny
7,7 dia nandoa-onitra Italia, nandoa-onitra amina lira amina miliara amina rivitapitrisan'ny lira, onitra natolotry Mussolini, natolotry ny fanjakana italiana fa Mussolini moa nanao siny dia amina miliara de lira ny vola natolotra ny état de la cité du Vatican, dia iny vola iny no nampiasainy nampitombony hatramin'izay ka hatramin'izao. Ankoatr'izay eo ny Institut des œuvres de religion, lazainy fomba filaza azy mikapobeny de Banque du Vatican, fa ny tena anarany Institut des œuvres de religion, IOR. Eo koa ny musée du Vatican, izay musée tranainy indrindra eto amin'izao tontolo izao, ary io tena anisan'ny betsaka piditra ny chapelle Sixtine, ny loharanom-bola avy amin'ny fizahantany be dia be, ary ankoatr'izay misy petrabola placement any amina banque na amina industria, dia manana trano vaventy be dia be koa izy ao Italie, mety ho ampolony mety ho anjatony fa tsy voahisantsika moa ilay izy. Zay ny lazaiko tao anatin'ilay fanadihadiana teo mystère io zany koa mopera. Zany hoe mampieritreritra zany aza hoe fanjakana ao anaty fanjakana anankiray i Vatican, ao anatin'ny fanjakana ao anatin'ny tanànan'ny Roma, ao anatin'ny Italie enclave. Manahoana ny fifandraisan'ny Italie sy Vatican ohatra ngamba tonga dia tsoroko misy teratany Vaticaneve tsy fantatro. Ny fifandraisan'ny Italie sy Vatican zany hoe i Vatican misy citoyen du Vatican, ny papa sy ireo mpanotronazy ary raha tsy diso any cardinaly dia misy ny citoyenneté du Vatican zany, ny citoyenneté vaticane tsy fahaterahana, tsy nationalité, zany hoe i Vatican tsy firenena satria tsy misy olona teraka ao. Nation avy amin'ny verbe naître, ny firenena avy amin'ny reny, tsy firenena i Vatican, tsy nation fa état. Ny citoyenneté vaticane zany arakarak'ilay asa, izany hoe rehefa voatendry ho cardinaly, voafidy ho papa dia citoyen du Vatican. Ka izay citoyenneté zay tsy miampita any amin'ny zanakavana satria moa tsy mananjanaka ny mompera sy ny cardinal, fa amin'iny asa iny ihany dia amin'iny no ahazonan'ilay hoe citoyenneté vaticane. Ary te hitsidika amin'ny Vatican fotsiny, inona ny visa ilaina? Italiana sa visa Schengen? Visa Schengen ny azy no ampiasaina, zany hoe any amin'ny ambassade de France moa atsika eto any amin'ny consulat de France no maka visa raha ohatra ka te ho any Vatican. Ny vola miasa au Vatican? Ny vola miasa euro, ary ny Vatican manana zo hanonta vola euro, lay vola madinika, zany hoe lay vondrona européenne ny eto amin'ny tavany dia ny ato amin'ny vohony misy ny famantarana ny Vatican sans siège. Afaka miasa aty ivelany, afaka miasa ivelany amin'ny zone euro rehetrarehetra, afaka miasa na iza ny euro zay atonta au Vatican, ohatrany hoe atonta ny Espagne, ohatrany atonta ny Allemagne, any France dia mitovy lanja amin'izay ary mitovy sanda. Ny mpizahatany? Ny mpizahatany be dia be, zany hoe mifangaro amin'ny Italie izy, fa ny isan'ny mpizahatany be dia be fa ny mpitsidika ny musée ngamba no tsara, iny matsy ny voaisa satria iny mandoa tapakila. Ny mitsidika ny musée du Vatican dia eo amin'ny 9 tapitrisana 7 tapitrisa isan-taona eo, zany hoe mifanahtsahana amin'ny musée du Louvre any France, izay musée betsaka mpitsidika indrindra eran'izao tontolo izao. Fanontaniana farany alohan'ny hidirana resaka hafa aza, manan-karena Vatican hono mahazo tombontsoa amin'izany ve ny katolika malagasy na i Madagasikara zay manana fifandraisana ara-diplomatika amin'ny Saint-Siège? Everiko fa mahazo tombontsoa satria i Vatican dia manampy be dia be amin'ireo olona sahirana, ohatra hoe ireo mpifindra monina mpitsomponenana izay sendra rendrika any Lampedusa, misy olana be dia be reny hitantsika amin'ny télévision reny, ireny ohatra dia mahazo fanampiana avy amin'ny Vatican, ary be dia be ny asa fiantrany Vatican manerana n'izao tontolo izao, ary anisan'izany sika eto Madagasikara, zany hoe ny hitanisa hoe irisirisiry zavatra nataon'ny Vatican, izay ngamba mety hoe sarotsarotra fa amin'ny ankapobeny mahazo tombony amin'izany sika eto Madagasikara. Ya, amin'izao fahatongavan'ny Papa Francois eto Madagasikara zao moa dia tahaka an'ireny ora be tamin'ny Barea reny dia miteraka
zavatra foronona ny olona zany amin'izao fotoana zao mba hanamariana zany fahatongavan'ny pape zany inona avy izy ireo mahita tombontsoa koa zany ny mpandraharaha eto Madagasikara amin'izao fahatongavan'ny pape zao Fabienne Malala sy Kely Faniry no manao ny reportage momba an'izay. Tsy mitsaha-mitombo ny olona manjifa ny boky momba ny Papa Francois sy ny boky nosoratany hatramin'ny nahafantarana fa ho avy eto Madagasikara izy. Ny eto amin'ity mpivarotra boky iray ity izao dia ny boky manodidina ny Papa Francois avokoa no hisintomana ny mpanjifa eto amin'ireo fitaratra telo lehibe hita avy ety ivelany. Tsika malagasy dia liana amin'ny zava-baovao. Efa nanomboka hatramin'izay nahafantarana hoe ho avy ny Papa, efa maro ny olona tonga tato amin'ny librairie manontany zavatra hoe inona ny tantaram-piainana, ny manao ahoana sy ahoana, fahaizany sary sy ny zay arakaraka mahakaiky ilay fotoana zany dia mitombo ilay olona tonga ato amin'ny librairie mitady an'ilay boky tantaran'ny Papa sy ny momba anazy. Ilay izy zany eo am-pahafahan'ny olona tsy mitovy dia ohatra dimanjato sy telo arivo ilay vidin'ilay tantaram-piainana dia iny no vidiny. Misy tena betsaka koa nefa ohatra ny iray isam-pianakaviana. Manomboka amin'ny 3,000 ariary ka hatramin'ny 1 alina ariary ny boky momba ny Papa Francois sy ny boky nosoratany. Dia amin'izao fanomanana fahatongavan'ny Papa zao dia nanomana boky maromaro izay vitsivitsy maromaro ankoatra nefa nivoaka teo aloha. Dia ohatra hoe ity zao mitondra lohateny hoe Papa Francois dia natao any ankizy. Boky nafampafantarana ny tantaran'ny Papa ho any ankizy. Mba ahafantarana ny ankizy ihany koa hoe nandalo teo eto Madagasikara ny Papa Francois toy ny nandalovan'ny Papa Joao Faharoa 30 taona lasa. Dia hanariana any zany ny ankizy mba mahita hoe misy Papa ohatr'izao nandalo eto amin'ny firenentsika. Dia manarak'izay koa misy boky natao ho an'ny tanora sy ny olon-dehibe. Mazava loatra tsy misy sarisary ao anatiny fa eto ivelany misy ny sarin'ny Papa. Dia mitondra lohateny hoe ilay Papa niafaliana amampamindra-po. Dia ity kosa ny tantaran'ny Papa nanomboka tamin'ny nahaterahany ka hatramin'ny nahavoavidy azy ny Papa. Dia mampiavaka kely an'ity boky ihany koa dia ahitantsika ireo Papa nifandimby hatr'izay. Papa voalohany moa dia Masinda Pierre. Dia Papa François zao dia fahaenina ambin'ny 100 dia hitantsika anatin'ity boky daholo zany izay hoe izavy ireo Papa nifandimby ireo toerana niaviany ny firenena niaviany. Dia izay zany voarakitra ao anatin'ity boky ity. Dia misy koa boky iray izay miara-miasa amina olon-kafa. Dia misy kompera izay nanoratra an'ity hoe iza ny Papa, inona ny andraikiny. Dia mahasamihafa anazy koa hita zany andraikitry Papa ao amin'ny fiangonana sy ao amin'izao tontolo izao. Tsy hoe ao amin'ny Eglizy Katolika ihany fa amin'izao tontolo izao satria ny Papa raha mangatsiaka ny Papa tsy ho an'ny Katolika fotsiny fa ho an'ny Malagasy rehetra. Ankoatra izay, misy ihany koa ny afatra avy amin'ny Papa Francois na mpiaingona tahaka izao ary amidy 500 ariary. Jifainy isam-pianakaviana eto ihany koa ny DVD misy ny rakinkira novokariny ankalazaon'ny tompo. Ahitana ireo hira ho atao mandritra ny sorona masina lehibe amin'ny alahady ho avy izao. Etsy andaniny, samy manararaotra ny vanim-potoana lehibe tahaka izao ny mpivarotra ampitomboana ny vola miditra. Tato anatin'ny tapa-bolana izao dia efa nanomboka nahazo komandana t-shirt Papa Francois ny ankamaroan'ireo mpanamboatra t-shirt. Nanomboka tamin'ny latsinainy izao zay nanomboka t-shirt fahatongavan'ny Papa. Dia 60 pièces aloha izao ny komandana hatreto. Komandon'olona samihafa zany sa komandon'olona iray? Samihafa aloha zany zay. Samy misy 15 dia misy 60. Dia samy manana prix an'ilay olona. Ohatriny ka hatramin'ny ohatriny zany izao ilay anamboaranareo azy izy? Hatramin'ny 60 000 ka hatramin'ny 40 000 mandray vita t-shirt. Na le t-shirt olona mbola hivarotra zareo dia ankoatr'izay misy koa na fikambanana. Commande foana moa zay vao mandray. Commande foana zay vao mandray.
ny aty amin'ny tambajotra serasera ihany koa dia marobe ny tolotra ho amin'ireo t-shirt autocollant isan-karazany misy ny sary ny papa François miainga amin'ny 4 ariary ka hatramin'ny 1 alina ariary ary ny polo kosa 2 alina ariary. Fa mandravaka ny tsena ety Analakely ihany koa ny sary ny papa François ao anaty cadre tombanana 5 sy 1 alina ariary miady varotra ary azo 4 ariary. Le sary le amin'ny cadre reny dia nataoko lansy raha 5 sy 1 alina zany dia ohatrana ny farany rehefa zao nareo ihany manao impression dia mamboatra anazy sa hoe etoana le sary misy mpanamboatra le sotra dia misy autorisation io dia any izay maka anazy fa tsisy manamboatra mandehandeha izy aloha tsy nanomboka vina ilay izy ny tena nandeha amin'ny herinandro io zay raha mitavao tena misy netana fa zay ary kelikely foana ny azy iray fa misy commande be da be koa izy any azy mbola kelikely foana ny azy mbola tsy mahazo doka fa lasa le faritra foana le izy dia anaovan'ilay mpanao anazy ny postra malagasy ihany koa namoaka tambre na aji papa François amin'ny vidiny 10 ariary nojifaina nanomboka tamin'ny volana aogositra izy itony ary haji ho ampiasaina foana fa tsy hoe mandritra ny fandalovany papa François ihany. Mbola ampiasaina hatramin'izao moa ny aji papa Joan'ny Paul faharoa novokarina tamin'ny fandalovany teto Madagasikara. Fehin'izay Joara Voajanahary sy Ajaratsimbazafy dia misy business mihodina be mandritra izao fandalovany papa François izao. Marobe ny Tinady amin'ny t-shirt sy ny satroka ny saina kely ary ireo kojakoja maro samihafa entina andraisana ny papa François ary manenjika izany ireo mpivarotra. Samy miezaka manao izay hanomezam-boninahitra ny papa François manko ny malagasy rehetra mandritra izao fandalovany eto amintsika izao. Eny ary izay le izy amaranantsika ny resaka iaja mba tsara ho fantatry ny mpanaraka ny fandarana tolotra sy Tinady ihany ny tantarany zany hoe fantatry olona mantsy dia ity ny papa faharoa tonga eto Madagasikara tsy tena mariny zany Jean Paul II tamin'ny 89 dia zao zany i papa François amin'izao 7 sy 4 zao fa ny tantarany Vatican sy Madagasikara efatry ny ela efa tany amin'ny taonjato faha 70 ny fandraisan'ny Madagasikara tamin'ny Saint-Siège zany hoe tamin'ny voalohany izy io fifandraisan'olona samy olona radama faharoa mbola velona raha navalona fa voalohany tamin'izany tany amin'ny taona 85 sy 700 tanoany nanoratra tamin'ny papa Pio fahasivy dia rehefa lasa mpanjaka radama faharoa dia nirahaba azy ny papa Pio fahasivy tany amin'ny taona 12 sy 700 dia rehefa avy tsika lasa zanatany rehefa naleo teny Madagasikara dia narahaban'ny Madagasikara ny papa Joan'ny faha-13 izy ny papa tao Roma tamin'izany fotoana izany dia tamin'ny konsily Vaticanina faharoa izay natomboka tamin'ny 12 oktobra taona 12 sy 700 nisy malagasy maromaro nasaina tany a Roma fa ny tena hoe fifandraisan'ny Madagasikara diplomatika fifandraisana diplomatika tamin'ny Saint-Siège dia nanomboka tamin'ny andron'ny filohatsiranana tamin'ny taona 17 sy 700 tamin'ny 7 janoary 17 sy 700 papa Paul VI no papa ny Eglise katolika tany Roma tamin'izany fotoana izany dia tamin'ny taona 17 tamin'ny 7 janoary 17 no marina teto amintsika tonga teto ny cardinal Paroline ny 10 taona fifandraisan'ny Madagasikara sy ny Saint-Siège farany dia farany aja farany dia farany misy tombontsoa ny firenena malagasy akoatry ny ara-panahy ve izao fa tonga avy amin'ny papa François eto amintsika izao misy tombontsoa be dehibe raha ny hevitro na ny hoe firaisan'ny malagasy rehetra tsy ny katolika irery fa firaisan'ny malagasy rehetra mandray azy miara-paly tsika angamba tsy ampitahana azy amin'ny baolina kitra fa rehefa misy zavatra goavana be tahaka izao indrindra hoe ray aman-dreny am-panahy zay ray aman-dreny anisan'ny lehibe indrindra eran'izao tontolo izao mamangy ny Madagasikara miray fo miray saina miray ombabavaka amin'io ny malagasy misy
tombontsoa be dehibe izany ary amin'ny lafiny toe-karena moa ngamba tsy ho resahantsika intsony satria moa toe-karena ny Tolotra sy ny Tinady fa nataontsika hoe fiara efatra rivo no ivezivezy eto Madagasikara ny vola mihodina atao anatiny ataontsika hoe herinandro tsy ho tambo vinavinaina fisafisaina. Ya. Misaotra ny azy Ratsimba Zafy. Misaotra antsika mpanaraka ny Tolotra sy ny Tinady, misaotra anao Jara Vazanazy. Ya. Izay ny fandarantsika tompoko vavy sy tompoko lahy verina fa nahaliana antsika izay tsy voaresaka teto mba resahanareo any ampandraisana amin'ny papany sy any tokantrano samy hafa any fandarana hafa indray natolotra anareo amin'ny heriny veloma tompoko. Miakasitraka tompoko.